Oka ny fotsika any voninahitra sy fakasitrahana ny avo indrindra. Voninahitra Jesosy. Meo azy ny fiderana mendrika amin'ny mahatompo sy Andriamanitra azy. So raha azy ny amin'ny teny mpanairana amin'ny alalan'ireo mpanompo izay ampiasainy eto a. Dia oka mifonao teny hisokatra tanteraka akasitraka fa mpanjaka izy. Izy miazona ny aintsika. Tsisy olona anankiray izany eto ambonin'ny tany afaka tena hoe miaina na ny 2 minitra zay eo amin'ny tombonandro ilainy eto amin'ity tany ity raha tsy misy tanan'Andriamanitra miazona ny fiainany. Misaora azy makasitra azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny teninao ho tafatoetra betsaka ato anatinay amin'ny finoana amin'ny fanantenana. Misaotra be dia be reo zavatra lalovana eo amin'ny fiainana fa tsy mampiontsina anay zany satria fantatray fa rehefa eo am-pelantanany mahery ny fiainanay dia izy ny mpandrindra mahatoky mitondra anay any amin'ny lalan'ny fahamarinana, fiainana, fahasoavana, fahatsarana amin'ny fotoana rehetra dia miaina fahasambarana, fiadanana, fitsarana zay manana anao Andriamanitra. Mitenena aminay fa miainanao mandrakarivo zay amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Dia afa mafy ho an'ny tompo mangataka anao azo toerana. Halleloja. Miarabantsika indray no any maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Fotoana manokana omeny tompo atsika andraisantsika teny pampaherezany eto. Zavatra teny iriko androany maraina ny atonga ny teny rehetra zay zarainy eto tonga fiainana iainantsika andavanandro. Naiza misy ianao dia tadidio zavatra anankiray mila tehirizinao ao anatinao. Tsy feo an'olombelona fa zay nilazain'Andriamanitra. Raha miresakantsika mikasika momba ny Jonas ny fihodinany. Andriamanitra niteny hoe makanesany Ninive, izy niteny hoe zaho any Tarsisy. Dia ndao ny antsika isainy ao ambadiky ny fihodinany Jona dia mbola mamonjy fanahy ihany Andriamanitra. Nisy fanahy voavontsy tao ambadiky ny fihodinany satria mitondra présence izy amin'ny maha olomba ositra azy. Dia zao izy ny natsipy ho any anaty rano lalina. Izy ny natsipy ho any anaty rano lalina. Fa reo olona bebaka ny vonjen'Andriamanitra nanodiany ho any Tarsisy. Tsy hoe rehefa tokony ho any Tarsisy Jona dia tokony ho any Ninive Jona dia tokony ho any daholo zay ray sambo aminy. Samy manana ny direction any. Fa zao fotsiny zavatra azo antoka ao anatin'ilay lalana. Eny hoe tsara ilay fahamarinana. Zao ny zavatra azo antoka. Raha tonga sainy Jona natsipy dia lasa moyen de transport le trondro be hitondra azy any amin'ny destination. Zany hoe mbola vitan'Andriamanitra mamadika ny ka tena impossible ho tonga any amin'izay tiany hitondrana. Zany no fahaiza-manao n'Andriamanitra. Mihainao tsara ve nareo? Fa ny zavatra nafinaritra amin'ilay vokatra ngeza be nitondran'Andriamanitra ny fiainan'i Jona dia zao ny herin'ny fahalalana ny marina. Ny herin'ny fahalalana ny marina. Nahalala'Andriamanitra Jona zay ny tombony. Nalalan'Andriamanitra Jona hoe amin'ny fomba hoana no erahako amin'Andriamanitra. Ainy Jona nandona amin'ny fon'Andriamanitra nanovany décision any. Raha ny tokony izy tokony valim-bavaky ny trondro ane Jona satria matona ataony trondro telo moka efa ela tsy nihinan-kanina koa io trondro. Zany hoe zavatra anankiroa zany. Na valim-bavaky ny trondro nona izy raha monimonina. Fa raha nampiasa ny herin'ny fahatakarana izy tao anatiny vokatry ny fahalalana an'Andriamanitra dia nibaikoin'Andriamanitra ny trondro ho sous-marin hitondra azy ho any Ninive. Halleloja. Tiako fantatrao zany fa le Andriamanitra zay zaraina aminao eto dia Andriamanitra mpandahatra endry. Tsy zavatra tena hoe mahaverevitra anao ka tsy vitan'Andriamanitra ny madika an'izany ho tonga vavolombelona faran'izay tsara amin'ny fiainanao rehefa misokatra ny ao anatinao ka manaika ny fitarihan'Andriamanitra. Zay ny mahazava-dehibe ny fiverenanao sy ny fahatongavanao saina ara-potoana. Rehefa tao kibon'ny trondro Jona dia tonga saina izy. Ahoana fisehoan'ilay fahatongavan-tsaina tao kibon'ny trondro? Tao izy no nideran'Andriamanitra. Andriamanitra ny anaranao noderaiko, ny fahatsaranao no omeko voninahitra, mahatsiaro ny fanandrifa mitempolo masinao midera ny anaranao sy makasitraka anao, ny amin'ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao, no ny adalako no natonga amin'ny saringotra ty ambany ady. Ty amin'ny fiaina tsy hitany misy amin'izao fotoana izao fa zao ato ny atsiarovako an'i Jehovah zay tsy mahafoy ny olona. Tao izy no nideran'Andriamanitra, tao izy no mibebaka. Totika Andriamanitra nijery an'i Jona, misy mpanompoko miantso zany. Hitanareo amin'izay tsy ny nataonao akory ny faran'izay ratsy indrindra averiko indray fa betsaka ny ratsy no ianao no navotany
fa ny fiverenanao ny zava-dehibe aminy fa naizanaiza toerana misy ianao na efa any andavaka lalina mbola rososona koa satria tsy latsaka ny andavaka fotsiny fa tany akibony trondro fozy Andriamanitra vitako mamoaka anao. Zany ny olana faran'izay goavana indrindra nefa navoaka an'Andriamanitra sa tsy navoakany? Navoakany. Daorantsika ijery androany ahoana ny fomba pasteur afahako miaina sy mampiaina fiainako ao amin'ny sitraponao. No zao mitondra teny eto amboniny tany mitondra tena ny antsika eto satria olona manatsafidy tsy tompony tena antsika rehefa nandray an' Jesosy. Marina sa tsy marina? Dia rehefa andezany ianao satria nandray an' Jesosy manatsafidy tsy tompony tenanao, tsapanao zany fa tsy ianao ny tenanao. Ahoana ny fomba tokony iainako afahako mifandray amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra. Dia hoasehoko amintsika ny karakteran'Andriamanitra anankiray, ny toetsain'Andriamanitra sy ny toepon'Andriamanitra miaraka aminao. Ananao assurance hoe tsy manary anao Andriamanitra. Ary anankiray faharoa asehoko anao hoe misy olona nakasitrahan'Andriamanitra fa tena nangina mihitsy Andriamanitra nandritry ny taona maro miandro ny fijoroan'izay olony zay. Miandro ny fijoroan'izay olony zay. Abrahama no anarany. Raha tsika kely ny Baiboly ampitatsika tenin'Andriamanitra anankiroa. Ao ve tsika io? Ao ary. Ao e Genesis toko 2:20, 2:7 ka 3:20. Zao voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Agara dia niteraka zazalahy tamin'ny Abrahama ary ny anaran'ny zanany izay naterany dia nataony Abrahama hoe Ismaela. Ary efa 920 taona Abrahama raha Agara niteraka ny Ismaela taminy. Avereny hoe 920 taona Abrahama raha Agara niteraka ny Ismaela taminy. Firy taona Abrahama? Firy? Tadidinareo zay eo amin'ny 17 eo amin'ny toko fa 17 akaiky eo ihany ny 9 dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa 9:70 taona Abrahama dia nisehony Jehovah izy ka nitenena hoe izao no Andriamanitra tsy to mandehanina ohatry hoe kaoka tsy misy tsiny ianao. Firy taona indray teto? 9:70 taona. Dia jereo toko rainy nanelanelana ny 920 taona sy ny 9:70 taona. Misy zavatra ao anatin'izany, zay ny atao hoe révélation. Inona zavatra mitranga ao anatin'ny 920 taona sy 9:70 taona? Misy période de 13 ans, 13 taona tsy nitenenan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Nangin'Andriamanitra 13 taona, nandritry ny 13 taona, tsy selanelana toko nampisaraka ny toko 9 sy toko 17. Fa ny tantaram-piainan'ny Abrahama Baiboly ao amin'ny toko 9 sy ny toko 17 ny boky ny Genesis. Fa ny fiafaran'ny toko 9 naneo fa 920 taona izy. Ary ny fetimboan'ny toko 17 laza fa 9:70 taona izy. Taiza zany 13 taona io. Laware. Jereo fa misy nelanelam-potoana nenan'ny Abrahama entre ny 920 taona sy ny fa 9:70 taonany. Raha totalitsika ny 9:70 anesorany 920 manome 13. 13 taona tsy nandrenesana vaovao momba ny Abrahama tato anaty Baiboly. Zany hoe toko fotsiny mivadika fa ny taona naharitra. Nanelanelana ny toko 9 sy ny toko 17. Inona ny zavatra nitrangana nandritra ny 13 taona tsy nandrenesana vaovao momba ny Abrahama. Oviana nanomboka le 13 taona io. Voalohany, teo amin'ny fotoana anankiray niainony Abrahama amin'ny feo anofo. Io fotoana io nanomboka. Zay natonga azy nanapa-kevitra hanampy an'Andriamanitra fa tsy nitoetra teo amin'ny volontén'Andriamanitra. Izy nanapa-kevitra hanampy an'Andriamanitra. Ahoana ny fanapa-kevitra natonga ny laza hoe i Abrahama mihitsy nitapa-kevitra hanampy an'Andriamanitra. Voalohany Abrahama no nolazain'Andriamanitra fa za ny metaranaka anao amin'ny Sara vadinao. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia nisy mpanolontsaina ranofo teo akaikiny zay nanome vahaolana
akaiky any Abrahama hoe za tsy anataranaka tsoa satria nijery ny lojika mpiainany tamin'izay zavatra mety ho sakatsakana rehetra raha scientifique anomeny proof sy fahamarinana ny impossible ny zavatra lazain'Andriamanitra sy nitranga zany eo amin'ny fiainany. Ahoana amin'izay ho any zany? Eo amin'le toko 410 ihany tsy lavitra ne. Ny 1:1 sy ny 1:2 ary Sara vadin'ny Abrahama tsy mba niteraka ary izy nanampanompo vavy Egiptianina Gara no anarany ary Sara tamin'ny Abrahama indray efa tsy manome zanaka Jehova masiny ianao mivadia mpanompo vaviko angamba azo zaza aminy dia nekeny Abrahama ny tenin'ny Sara. Itreto fa Andriamanitra zao no miteny za no vavolombelona ny aminao izy izy ao amin'ny 1:5 amin'ny toko 5:10 ny taranaka ozy izy ohatry ny kitana sy fasika. Dia Abrahama mitsy no nitarainy indrisiny anankiray amin'izay atao tranoko zao tsy maintsy andova ny taranany le Eliezer avy any Damaskos dia ozy Andriamanitra non tsy andovanao zany fa nateraka ao ihany. Vita ny resaka Andriamanitra efa niteny hoe anome tongo Sara nanome solution satria ohatry ny maharitra be le valiny. Toy izy Abrahama hoe ok zany hoe io fotoana 3 taona tsy nienon'Andriamanitra ny Abrahama io dia fotoana nanadonona ny Abrahama ny tenin'Andriamanitra fa nenono feo any nofo teny ambavany Sara vadiny. Ary io problema be dia be ho an'ny olona mipetraka eo ambony seza fotsifotsy io. Pesaka loatra ny kajy ny sain'olombelona manakana ny programan'Andriamanitra tsy ho tanteraka. Tsy olana avy amin'Andriamanitra le izy fa koko manery ao anaty. Tsy andeha ao volontén'Andriamanitra fa hieno ny feo any nofo. Hoy izy Andriamanitra zany hoe tsy resaka tamin'ny Sara ianao no nitetateta tao anaty lainy teny tamiko hoe zao ny zavatra nangatanao tamiko dia za namaly anao. Tsika sy ianao no mifampiresaka Andriamanitra olon-dehibe mifampiresaka aminao izy. Ianao no mifampiresahako ianao olon-dehibe io ry Abrahama. Za tsy namangy any Sara manokana ka nampahery any Sara hoe zao no ataoko aminao ry Sara miako zaza amin'ny Abrahama fa i Abrahama no tenin'Andriamanitra hoe miako taranaka amin'ny Sara ianao. Noho izany zay feo hafa rehetra koatra an'Andriamanitra dia fakapanapy vilalinanao tsy andeha ao amin'ny programan'Andriamanitra. Tsara ny fikasan'Andriamanitra fa tsy mitranga ho azy fa tsy maintsy misy foana fakapana manohatra an'iny amin'ny lojika hita maso mba tonga anao tsy hijoro eo amin'ny volontén'Andriamanitra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Androany maraina mahita olona be dehibe afaka amin'ny feo amin'ny nofo fa miaino ny feo amin'ny fahamarinana. Halleluja. Halleluja. Abrahama nandray ny teny fikasan'Andriamanitra fa nomety taranaka ho azy Andriamanitra fa tsy ny vadiny. Ny vadiny natao hiconfirmer fotsiny zay teny fikasana voarainy. Taraiky loatra amin'ny fijery maha-olombelona nefa ny fatanteran'le teny. Ny antony samy efa antitra ry zareo. Ary zavatra misy teto dia zao rehefa nanome tolotsaina diso any Abrahama Sara vadiny dia ny hainy olona mihoatra noho ny fiainonany ny feon'Andriamanitra i Abrahama dia tsy tafatoetra teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra i Abrahama fa nanaiky ny sitrapony nofo hiaino izay tolotsainy Sara. Tsy teny manohana ny fikasan'Andriamanitra nefa io fa teny manampy amin'ny endrika diso endrika sandoka ary io tentation na fakapanana azo any Abrahama io mahazo ny fiangonana be dehibe amin'izao ny farany zao. Teo stara teo ampiasain'Andriamanitra dia makany amin'ny marabout. Zay no mahatonga ny fiangonana mety tsy fantatra ao akory hoe inona le fisehoana miafina ao ambadiky le miracle mon ami miracle. Oka tsisy ninina hitranga eo raha tsy avy amin'Andriamanitra tsara. Hitanareo ny fiainam-panahy fiangonana satria matoa Jesosy miteny ozy Jesosy any aparany any i zavatra sadoka be dehibe. Zay no mahatonga ny fiangonana tsy tokony andeha eo ambany direktiva ny filan'ny olona zay le feo anofo zay le conseil any Sara fa tokony andeha eo amin'ny direktiva n'Andriamanitra. Tokony petraka foana ny lanja ny ara-panahy ho am-polo lavitra sy mihoatra no filana hafa rehetra. Enoy nahatonga Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana averiko
tsy amaly ny olona anankiray mba tonga an'le olona ety be fiainany, tsy ny apakatra ny fari-piainanao aloha, tsy ny tonga anao ho sitrana, tsy ny problema mpanasitranana kory ny problema faratapony tokony hovana teto ambony tany. Problema faratapony tokony hovana teto ambony tany ny anaisitra anao tsy eo ambany zoga ny fahafatesana faharoa. Problema namandrakizay averina, zay ny mahatonga ny toro-teny diso raha fampanantenana ny zavatra ilain'ny olona, fa mila mandroso sy mametraka ny zavatra nahatery an'Andriamanitra aloha. Ny fiainam-panahinao sy ny baraingo ho amin'ny mandrakizay anao ho aiza. Avy antsika. Halleluja. Tsy teny nanoana mihitsy ny zavatra nylazain'Andriamanitra, ny tonga tampoka teny ambavany Sara, fa solution facile, io agara. Rehefa tsy nazo je tsy taty any amin'ny agara. Adininy Abrahama fa niteny Andriamanitra hoe hanome. Wow. Ny finoana dia fatokina ny zavatra tenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Sarotra ny mahita ny zavatra lazain'Andriamanitra satria rehefa Andriamanitra no miteny dia mametraka izy ny mampamorona azy. Zany hoe ambony lavitra no ny fahaizanao manantena ny lanjany ny hery ny fampanantenan'Andriamanitra anao amin'izay tsy takatry ny saina nefa tinisy avony amin'ny fiainanao. Halleluja. Mety hanohatra ny siansa fa efa antitra ianao. Dia iny le natonga ny teny hoe amin'ny fomba ahoana moa ny fahafahan'ny teny miditra tsetra manova zavatra anankiray. Ny andropôsy sy ny ménopôsy miona ny lasa tonga dia fahavokarana, tonga dia fruit, tonga dia nisy vokatra, tonga dia nanome Isaka. Moins plus moins le zany, mitambatra ny moins sa moins tonga dia lasa positif. Raha nikajy ny saina zany mametraka hoe impossible dia ho Sara ianao hitady solution ara-nofo fa tsy hitoetra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia rehefa avy eo misy ny zavatra mitrangana échec, ny problemantsika raha misy zavatra tsy mety, ty zavatra anankiray ity ataovy principe anareo, zay ny anton'le sekoly isan'andro, ny anomanana anao atanjaka ra-panahy. Raha misy zavatra tsy tanteraka, aza Andriamanitra no anontaniana fa ny tenanao aloha. Dia tsy ho lavo amin'ny fakapanahy mihitsy ianao anontany an'Andriamanitra hoe fa maninona. Problema teto, ray ny mino ane ty very finoany ty. Raha amin'ny teny français, le père de la foi perd la foi. Azonao ve fipetraka le izy? Zany hoe very finoana, izy ray ny mino nefa very finoana. Tsy titre, tenenao kaiky anao tsy titre. Raha ohatra ka nomena titre Abrahama hoe dia général apôtre izy. Ny erreur na ny fahadisoana tsisy grady mikonty eo mason'Andriamanitra. Rehefa diso dia diso, tsisy ny tokony hafenina. Rehefa manomboka manafiny ianao hoe tsy ny zavatra fahadisoan'ny mpitarika ery dia natao tantaraina fa tsy fahendreny zany. Misy olona mety mila an'izay fampaherezan'izay fa na mpitarika aza voa dia nidikan'izay mba hanampanantenana izy. Mpitarika raha moa zany voa miverina dia raisin'Andriamanitra, zaza mbola mba manana fanantenana ijoro koa. Halleluja. Aloha zany ny fahamarinana tsy rakofanao anaty vilany e. Mety misy fiantraikany eo amin'ny hafa, zay le tonga nilaza tamin'ny voalohany. Jonana anao fahadisoana, fa ny fahadisoany Jonana amonjen'Andriamanitra ny tatsambo. Zany hoe Andriamanitra zany mahita hirika amonjena ny hafa foana na manao fahadisoana raha mpitarika, fa ho an'le mpitarika raha tsy miverina valy mavaky ny trondro.
fa rehefa tonga saina izy vokatra zay le hery mifahalalana marina rehefa atao le fahatakarana eny hoe rehefa atao le fahatakarana toy izy Andriamanitra hoe rehefa tonga saina ianao ry Jona satria fantatra ny lalany iverenana verina tamin'ny daholo ny teniny rehetra voaray le avy amin'ny Jehovah sy ny fahalalany ny toe-pon'Andriamanitra toy izy Andriamanitra hoe tsy ariko ianao ka ndana hoy izy Andriamanitra maintsy nitrondro zay le Andriamanitra mibaiko ny zavatra rehetra rehefa ho fosy fitiavana an'Andriamanitra mety mafy ny zavatra mitranga fa jamais anao contre an'Andriamanitra zany jamais anao zay ny aminonany le fampianarana hafa ny raisinao taloha rehetrarehetra isaka mizavatra mitranga de hoe aiza Andriamanitra na izy non eo izy na tsy mety ara le zavatra rehetrarehetra eo izy fa ianao mila tonga saina fotsiny miverina hoe ty Andriamanitra fa nga impossible amin'Andriamanitra mamerina ny zavatra very rehetra trondro any anaty rano raha didiny hoe makany Niniva de mety tsy marety akao an'Andriamanitra jereo masina akaikinao ninina vitanao hoe tena atao jereo tsara masina ninina zavatra vitanao sy alehibe any faratsiana teo amin'ny fiainanao e zavatra anankiray ny andrasan'Andriamanitra aminao velomo ny fahalalanao an'Andriamanitra miverena amin'Andriamanitra fa ny fotoana iverenanao hoe miova ny zavatra rehetra averena fa voasoratra hoe ny zavatra rehetra de miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra. Halleluja! Hovain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Vitan'ny tompo manovana io. Verena fotsiny. Halleluja. Halleluja. Rehefa niainy feon'ny nofo mihoatra noho ny feon'ny fanahy Abrahama, feon'Andriamanitra Abrahama, nandalo 13 taona nangingina tsy nandreny feo an'Andriamanitra ary ohatry ny lozany zany. Arety tiako maneho aminareo ny atao hoe finoanan'Andriamanitra. Ny atao hoe mino an'Andriamanitra dia midika ihany koa hoe manapaharetana mijoro amin'ny fahatokiana miazona zay lazain'Andriamanitra ho fahamarinana ny aminao. Ny olona anankiray dia tsy azo lazaina hoe mino an'Andriamanitra kanefa tsy manapaharetana mijoro amin'ny teniny. Problema menjady amina pino amin'izao andro faran'izao dia ny tsy faharetana. Misy vokatra takinao amin'Andriamanitra dia tianao Andriamanitra nao an'ilay izy zao dia zao. Misy ny zavatra azonao provokena zao dia zao. Fa misy zavatra goavana tsy maintsy izan'Andriamanitra toetra ny faharetanao. Problema antsika indraindray tiatsika ny zavatra lazainao maly hitranga androany. Maiky ny hita ny asantsika fa tsy mba mitoetra eo amin'ilay toerana anankiray manan-kesany. Tsy mitovy eny mamaky atsika sy ny mamaky an'Andriamanitra. Misy zavatra goavana zay tian'Andriamanitra ho tanterahana maiky izy fa ianao tsy maiky hanome zay zavatra andrasany aminao mba hapety an'io programa tiany ho tanterahana eo. Ny ompon'Andriamanitra dia ny mahita ny fahatokitsika, ny famatorantsika ara-panahy, ny fahavononantsika ara-panahy, hitantana sy hazaka ny angoavan'le teny fikasana mavesatra tian'Andriamanitra ho tanterahana amin'ny alalantsika. Mety azontsika heverina eto fa na ny ray mino aza dia tratriny hoe very finoana koa. Arak'ilay lazaiko teo 13 taona be zao Andriamanitra tonga dia tsy niresaka tamin'ny Abrahama. Za vao nijery an'io teo rehefa misy toroana 13 taona anie zany. Tena tsisy nininina mihitsy teo amin'Andriamanitra sy Abrahama, tsisy nininina satria toko ray ny 9 sy ny toko 17. 20 taona izy nanao adalàna. 7 taona Andriamanitra vao miverina niresaka taminy. Zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'ny Abrahama layray ny mino dia misy baraingo mipetraka hoe mbola pino ihany ve izy sa tsy? Satria tsy nitoetra teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra Abrahama, tsy nitahiry ny faharetana izy rehefa avy naheno an'Andriamanitra. Niala tamin'ny sitrapony izy vao mahita raiky. Vao mahita raiky. Teto no nahitako efa tokony ela be ka Isaka ny tonga. Fa mifidi-kodonana tamin'ny agarana tonga amin'ny programa taraiky. Hitanareo amin'izay? Lany fotoana teo ampiandrasana
any Abrahama andriamanitra. Raha tokony anafangana zay programma tokony atao eo amin'ny fiainany. Zany mahatonga amin'ny teny aza mafy loma ny tenin'Andriamanitra dia mangataka andro lava. Lany fotoana eo am-paneferanao Andriamanitra na tokony menao fotoana hampandroso anao izy. Io ane samy mafy loha na ianao n'Andriamanitra. Andriamanitra koa izy jiry amin'ny heviny. Nefa tadidio ianao nireraka, izy mandrakizay fa ianao mandalo. Tsisy prolongation. Ditanareo amin'izay ny anketrin'ny olona adala sady vendrana. Manaiky ho ahodikodiny devoly ao anaty falotona nefa mba manam-panindrina ihany ny anataranaka mahomby. Aza mamery fotoana anao amin'ny fahotany zany. Fandanimpotoana zany ary tsy ahitanao ny tanan'Andriamanitra. Andriamanitra angina raha ianao anatin'izany ianao. Mela teo! Mila manapa-kevitra ianao hijoro amin'ny fiainam-pahamarinana. Andriamanitra za manan-javatra mihoatra. Programma goavana tiana ho tanterahana eo amin'ny fiainako. Mihoatra lavitra no ty connexion tsy izy ty. Firy amintsika eto mandretena ohatr' zany. Vita amin'ny fivoriana ny ariva ihany. Mandendera FB. MP. Au lieu de tokony hoe fotoana andinianao tenin'Andriamanitra, afanao mamboatra ny ao anatinao. Mandany fotoana amin'ny zavatra tsisy ifandraisany amin'ny aveniranao akory. Reto mba leo fa raha mba fantatrao ny ao am-pon'Andriamanitra, raha fantatrao ny ao am-pon'Andriamanitra. Tahaka izay nampahafantarina ny Abrahama amin'ny programmany, tsy ianao mihitsy ilay karazan'olona andany fotoana amin'izao andro farany izao, andeha amin'ny zavatra, na anao izay zavatra tsy akasitan'Andriamanitra intsony. Hijoro ianao ary hitako Andriamanitra fa hijoro am-bangy eo amin'ny toeranao. Iverin'Andriamanitra. Mety hiteny ianao zao hoe pastera, ela loatra izy zany. Andriamanitra ve mbola mety hiasa ihany eo amin'ny fiainako? Zany nefa lasa lavitra. Na saly ianao na balina, bandy avy lavitra na sipa avy lavitra. Dia teteny aminao androany maraina. Tsy ampahafiriny amin'izay fanataon'Andriamanitra io manjoanao io. Manapa-hevitra tsara fotsiny. Hijoro Andriamanitra androany maraina. Ary afaka ho averin'Andriamanitra. Izy mavita manonotra fotoana. Onerako ny fotoana ozy izy. Halleluja. Zany hoe raha very 50 taona lasa ianao, toy izy Andriamanitra, le very 50 taona lasa amin'ny fotoana iverenanao, averiko ndray andro. Satria io fotoana io fetehezina satria anazy. Tsisy manana an'io akoatrany. Izy ny tompon'ny fotoana. Halleluja. Zao nefa ny zavatra mitranga. Ary tiako tsapanao androany. Te hienan'ilay izy ianao? Taoriny 13 taona ny salasalany Abrahama. Nisaraka tamin'Andriamanitra izy. Tsy nasanandohalika intsony izy niantso an'Andriamanitra satria fantany. Fa mifampiresaka ry zareo tao amin'ny Genesis 12:1 ka hatramin'ny 19. Dia Andriamanitra nijery an'ilay adala keliny. Toy izy Andriamanitra hoe za koa tsy teny. Fa zao tsy matanty Andriamanitra. Tapitra ny 13 taona. Dia nidin'Andriamanitra niresaka tamin'ny Abrahama. I Abrahama, za tsy matanty. I Abrahama efa niodina. I Abrahama tsy nijery an'Andriamanitra tsony. Fa Andriamanitra no verina. Tamin'ny fa 9 taona. Toy izy Andriamanitra hoe za niantso anao. Za no mifidy anao. Dia ny teny voalohany teo am-bavan'Andriamanitra, verena eo fahitsiana zanako. Raiso kely any Genesis 17:1. Ary efa 7 taona i Abrahama dia nisehon'i Jehovah izy ka nitenenany hoe zao no Andriamanitra tsy toa mandehany ao anatrehako ka aoka tsy misy tsiny ianao. Inona ny tiany ho tenenina? Raha dika dia zao hoe za no Andriamanitra tsy toa i Abrahama. Za no mifidy sy namangy ianao.
fereny eo amin'ny sitrapoko. Ao anatin'ny fahaverezantsika dia mbola mitady antsika hatrany Andriamanitra. Dia jereo fa tsy Abrahama nanao premier pas, fa Andriamanitra ny voalohany tonga teo amin'ny fiainan'ny Abrahama. Maneho ny imageny Jesosy. Very zao tontolo zao fa nidin'Andriamanitra. Raha diko io teny io dia hoe mandehana eo anatrehako, manana fiombonana amiko, manaova mahitsy amin'izao sisy zao, atao izay mahafaly ahy amin'izay. Dia teny Andriamanitra hoe efa 300 taona zao ianao tsy nanao izay tiako mihitsy, na nadino ahy, na tonga anao tsy ringana, mbola teo ny tanako na niodikodina azy ianao. Fa zao tonga amin'izay ny fotoana ohatry ny androany maraina, itenenin'Andriamanitra aminao, zanako, ampy izay, ferena amiko amin'izay, mandehana amin'ny fahitsiana eo anatrehako. Raha ianao izay olona izay dia tiako ianao hitia tanana mafy eo an'Andriamanitra. Raha dika inaka io zavatra tian'Andriamanitra hoe iainan'ny Abrahama sy andrasan'ny n'Andriamanitra amin'ny Abrahama io, inona le izy? Inona ka io zavatra io? Hébreux 1:20 ny 9:9. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy. Fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Andriamanitra miantso an'ny Abrahama hiverina amin'ny finoana marina. Io finoana marina io le finoana tsisy feo an'ny nofo. Io le finoana miantso an'ny Abrahama hiverina amin'ny fitiavana voalohany. Io le finoana tsisy feo an'ny nofo. Ratsika reto zao no asan'Andriamanitra dia nofo no mitondra atsika. Dia matahotra ianao sady mitebiteby be mihitsy ne sao dia zao ny anany nefa zao mba tiako. Tsy izay tiako fa izay tianao e. Ianao zany tokony zéro stress eo am-panompona. Satria ninona misy ninona tsisy tsy ianao ny antobo amin'ny programme fa Andriamanitra. Maninona ianao no tiaka ny toerany, amaritra ny zavatra hitranga fa tsy mamela azy asa malalaka ao anatin'ny toe-po mino. Halleluja! Hitanareo manomboka tafiditra ny feo anofo. Rehefa manomboka tafiditra ao anatinao ny fanahiana, ho tonga any amin'izay tanjona tianao hatongavan'le fanompona, na ianao raha no ampiasain'Andriamanitra ao anatin'le izy. Feo anofo daholo zany. Tsy finoany zany raha lasainabavy a. Ninona nazavantsika an'izany? Feo an'ny Sara zany, fa tsy feo an'Andriamanitra. Raha vao misy fanahiana ao, feo an'ny Sara zany. Misy programma tianao atao ka metimety aminao satria tena mety ao anatin'ny programma an'Andriamanitra le izy. Ny bana ao anatinao tsy le fanompona loatra fa le fahafinaretana anao voakasy. Anao vakansy. Raha liny andehanana, atsirabe ny tianao hita. Motivation diso zany. Feo an'ny nofo maniraka zany fa tsy hetahita-panivana avy eo am-po ho an'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay raha vao tsampy le fifatoana amin'ny ara-panahy anatin'le mission, manondrana ianao tonga any. Tsy mivavaka fa mikilavaka. Alléluia. Eo amin'izay vao tafiditra ny atao hoe jour sabatika. Ona moa le andro sabatika. Le andro sabatika dia zao mitsahatra ianao. Le fitsarana tsy ao amin'ny andro fa fifatoana amin'ny zavatra mpanaovan'Andriamanitra tsy maharety akon'Andriamanitra. Dia mba inona ny tenin'ny fariseo sy ny sadoseo fa adikako amin'le version tena izy hoe enemana ny andro ananina fa ny anina tsy asana. Hafa le izy diso ny endro zareo fa ny antsika indray misy ny fotoana mangina fianakaviana fa tsy fotoana tokony hamangina zao fifatoana amin'ny asan'Andriamanitra. Satria nahoana nizotra ianao ao anatin'le programma, mifantoka ianao ao anatin'le programma, manomana ny fonao ianao ao anatin'le programma. Zay le atao hoe tian'Andriamanitra ianao. Tsisy tokony hanahino ohatra zao ho andeha ho any andafy ianao asan'Andriamanitra ohatra misy zavatra ny endren'Andriamanitra any. Dia zao vao tafiditra fotsiny teboteboka sao dia tsy lasa. Sao dia tsy Andriamanitra maniraka fa zany te. Fa rehefa tian'Andriamanitra ny ampandehanao, sokatra ho azy miviza satria tsy zavatra azon'Andriamanitra. Hitanareo, misy fotoantsika efa tafiala amin'ny finoana.
fa mba miezaky nino ny laineto androany maraina tsy olona ezaky nino fa olona ampitoeriny eo amin'ny finoana. Andriamanitra miantso any Abrahama hiverina amin'ny finoana. Anio ateteny amintsika zavatra anankiray aminao, tsy mampaninina adonoy ny teny rehetrarehetra fa ty frazy anankiray tia aza adononina mandrakizay. Andriamanitra dia Andriamanitra ny felanenina hatramin'ny farany. Andriamanitra rehefa nandinika amin'ny Baiboly dia tsy manary anao zany izy. Raha ohatra ianao ka manaiky ny androso sy ara-dalana aminy. Joba tena nafinaritra ny zavatra ny teneniny. Nisy frazy ny Joba anankiray zay tena mamaritra an'izay zavatra tiany tompo lazaina mihitsy androany maraina. Bokin'ny Joba 5:5 zao ny voasoratra ao. Kanefa ozy izy ao anatin'ny fahoriana izy io, raha izao dia fantatro, misy zavatra fantatro, velona mpanavitra ka hitsangana izy any aparany eo ambony vovoka. Inoena izy ny teny zany. Ozy izy Joba teneno zay tianareo lazaina fa za manan-javatra fantatra ao anatiko. Velona mpanavitra ary izy tsy dia hitanareo ao anatin'izao zavatra hitany masonareo iainako zao fa izy miandry anahy any amin'ny omega. Halleluja, halleluja. Misy omega iandrasan'Andriamanitra. Izy miandry any aparany, izy tsy mantsitsangana any aparany. Ozy Joba, raha tsy mbola hitako sireko azy hoe mitsangana izy dia ny dikan'izay matoa mbola tsy hitako ny fitsanganany dia mbola tsy vita ny ady. Zay ny tia Joba ho tenenina fa ny alalana fa vita ny ady mivoaka mpandresy. Zao izy Joba mifantatra any aparany izy hitsangana eo mivovoka. Ny ady atrehako androany tsy hamaritana ny zavatra hitranga amin'ny farany. Ny antony ozy izy Joba dia zao, ny alalana fa mbola tsy nitsangana izy, mbola mety mafimafy ny zavatra mitranga, mafimafy ny ady atrehako. Fa ny alalana fa efa nitsangana izy mifarana io ary mibata ny kopy eo, tsy le zavatra nalovako rehetrarehetra reny, tsy le mpaneso nandalo re lifaza sy ny namany rehetrarehetra tamin'ireny le manodidina reny, fa ny alalana fa nitsangana izy vita ny ady ary omeny any kopy. Amen. Amen sa tsy amen. Ao anatin'io zavatra mitranga eo fiainanao io, tsy fiaretana mitondra anao any amin'ny fampitehana akory io. Tsy hatreo aloha farany. Mety mafy ny zavatra lalovana fa ny victoire efa voasorotra mialoha ao amin'ny Kristy. Tenenina akaikinao, efa tsara hery ianao talohan'ny aingana hoe. Dia zao ny lazain'i Jesosy, anao ny fandresena. Jaona voalohany 4:4 ianareo anaka avy amin'Andriamanitra, nareo efa naharesy reny satria lehibe zay ho anatinareo no zay misy eo amin'izao tontolo zao. Tsy andavanao zany io fakapanahy io, tsy ho rava amin'ny fahavalo zany ianao, tsy ho potiky ny ota zany ianao, fa zao fotsiny manana fanapahan-kevitra androany maraina hijoro hiverinangana ao amin'ny programa an'Andriamanitra, hiverinangana ao amin'ny programa an'Andriamanitra, hiverinangana ao amin'ny programa an'Andriamanitra. Atsangany ny tanan'izay mandrehana teneny hoe hiverina ao amin'ny programa ny ahako, hiaino ny feo ny ahako, andeha ao amin'ny sitrapony hiazakazaka, tsy horeraka zany manana ny elatry ny voromahery anidina any amin'izay tian'Andriamanitra hitondrana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiava mafy be ho an'ny tompo. Ahoana kay mahatonga ny Joba miteny an'izany, Davida koa kay nahataratra an'le izy. Ozy izy Davida ny ilaiko fanotronana, ny ilaiko izy Davida fanotronana. Fa ahoana kay mahatonga miteny hoe ny ilaiko izy Davida fanotronana, ohatran'ny Joba koa kay Davida. Joba niteny rehefa mitsangana izy any aparany, tonga zany dia mamaritra ny résultat na ny vokatra. Andriamanitra zany tsy miady hevitra aminao, tsy ohatranao izy hoe edivanao hevitra ao anatin'ny vavaka, ianao tsy mahita fa jenjina ao anaty ady dia nenenao mirediredy. Tsy zakanoko, tsy zakako e, tsy zakako e, fa loatsika roa ihany.
ianao manao an'izay fozy izy joba za mananjavatra fantatra hitanareo zay mazava-dehibe ny révélation ny olona manana révélation tsy mikatso ao anaty problème zany satria miatrikady mahafata-javatra miatrikady mahafata-javatra ozy joba mafy be le izy fa misy zavatra fantatro nahafantarako an'Andriamanitra izy no alpha ary izy no omega zavatra fantatra izy velona mpanavitra io velona efa kopaka am'izany mbola hoe velona ny an'i Jesosy koa ohatr'izany kay tao anatin'i Jesosy nisy vehivavy nampahery anazy teny an-dalana teny tomany olona sady efa kopaka ny tena tokony hoe tokony eo am'le fotoana tokony andraisana ara-pihetsepo an'izay mahita irika mba mitambitamby ny tena fa ny rehetrarehetra midaroko adoly fa ny azy mbola manao drony io sady kopaka amin'ny masina aza ny tomanina fa ianao sy ny taranako itomanina aza mitomatomany aty zany halleloia fa maninona izy manao an'izany efa kopaka mbola miteny azy izany tomanina ianao raha vao tsongony moka fotsiny de misy manafisafy de miteny izy mba micomprendre raha jereo masony eo akaikinao zay no mahasamy hafa n'olona hoe mandeha ao amin'ny fanahy sy tafatoetra eo amin'ny nofo manana discernement matanjaka be hoe ny an'i Jesosy ozy izy ny famonjena tsy maintsy tanteraka efa tany amin'ny Petera io resaka io na nikitikitika ny sentiment tsy androsony eo amin'ny azo fijaliana fotsy izy no tantarao am'izay ny amaritra anao midinga amin'ny fahalehibiazana tena misaotra amin'ny tompo a fa nampiasainy ao anatina teny tsy milalao lely zany fa azy apetrany ao de ameko brutanao any fa tsy taheko halleloia tsisy teny amboamboariny zany eto azany mahatonga ny olona tsy mahazaka ny zavatra zaraiky misy fotoana satria nahoana voatsindrona loatra zay manko taranak Davida ne tonga de ny mitapikandrina fa zay tsy manano halleloia ny anainy kolonjy tsy afeninay zany tsoponinay ny amoron-drano tsara ataonay 10 raha tsy vita ny anankiray mbola misy réserve efatra kartosy tsy ritrany eo amin'ny tompo amen ary io samy anankiray ihany destination an'io any atapikandrina anova amin'ny fisaintsainana sy andrava ny fiarovana avo rehetra tsy maintsy miovy ianao amin'ny anaran Jesosy tsy maintsy miovy ianao amin'ny anaran Jesosy tsy maintsy tanterako am'izay lan'Andriamanitra anao ianao amin'ny anaran Jesosy tsy maintsy makany an-danitra ianao e halleluia halleluia tantarao ny zavatra voizina de zao tsy tia tany ty mihitsy tsy tia tany ty tiako ny sainao sy ny fonao tsy ho tafajaniny eto afaka manao zay tiany ataony rehetra ho an'Andriamanitra arak'izay tiany sy apetraka Andriamanitra ao am-pony tsisy afaka anakana anao am'izany raha mbola tsy resy lahatra koa aza manao fa tsisy dikany mahivavy zany raha pastera fa inona ny tadiavintsika tsy nivokatra apeten'Andriamanitra ny fiainantsika ve ka inona ny anamboaramboarako teny eto tonga miposinao tsy maintsy amoaka vola tsisy raison ilako an'izany ho adinina raha manao an'izany amin'ny tsirariny satria amesatra an'izay tsy zakanao ahako ny antony nana anaitra ny fiainam-panahinao alala zay tokony ataonao fotsiny rehefa misokatra ny ao anatinao ka tian'Andriamanitra ianao tsisy anakana anao tsy hanao zay tokony ataonao fotoana rehetra satria nahoana ny fonao mihitsy ny vangin'Andriamanitra fa tokony ianao an'izany ary aza mandray angataka zany keo ndra Sekoly halleluia hitanao Andriamanitra hitanao Andriamanitra hitanao Andriamanitra raha olona tahiny ianao a tena mifonao manontolo mijoro an'Andriamanitra resy lahatra am'izany teny zany tika ianao tsara ho an'Andriamanitra ahoana ozy izy Davida io fitsanganam-panotronan'io zavatra enjana be attention raha vao mitsanga ny dada de misy zavatra mitranga ho azy salamo fahavalambenimpolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny ny fahatelo salamo nataony Davida aoka hitsangan'Andriamanitra ka elo ny fahavalony ary aoka izay makahala azy andositra ny tavany tahaka ny fanely setroka ny fanelinao azy
taka ny fiampony savika eo anoloan'ny afo nao ka le vonandratsy fanahy eo anatren'Andriamanitra fa ny marina mifaly eny ravoravo eo anatren'Andriamanitra izy ka faly tokoa. Ozy izy Davida miandrasako fitsanganan'Andriamanitra fa raha vao mitsangan'Andriamanitra tsy mila roasina ny devoly fa Andriamanitra ny anely azy ohatry ny fanely setroka. Ditanareo izy izy ohatran'ireny le fiampony savoka anoloan'ny afo ireny mitsonika ny faharatsiana satria mirehitra ny jiro. Inona ny andrasan'ny tompo aminao? Aoka ianao irehatra. Mirehitra fotsiny. Raha tianao ny lalitra tsy petraka eo amin'ny hanina dia ataovy mafana fotsiny le sakafo. Fa na te hihinana ary izy tsy mijabaka eo zany ny lalitra. Ny lalitra dia tsy mipetraka eo amin'ny vilany mahamay. Amen sa tsy amen? Teneny mafana manomboka androany. Avereny mafana manomboka androany. Miova ny zavatra rehetra. Tsy ampandefitra an'Andriamanitra antsony aho. Androany anehoako amin'Andriamanitra fa zasy ny fahotana dia efa vita divorce ary tsy miombona tsony mandrakizay. An Jesosy aho ary aho izy. Amen. Rehefa nitsangana sy niseho tamin'ny Simona Jesosy dia novainy Simona ny dikany hoe Simona dia maneho zavatra mora ravo zany ny dikany. Amin'ny teny Hebreo ny Simona dia hoe mora potika ny dikany. Toy Andriamanitra manomboka izao ny anaranao tsy atao hoe Simona tsony fa atao hoe Petera satria nitsangan'Andriamanitra. Fijoron'Andriamanitra zany rehefa tonga Jesosy dia lasa novana ho vainga mafy orina ilay anarana mora potika. Androany maraina koa zany zao raha ijoro zao Andriamanitra dia mahita fa zay malemy sy reraka rehetra dia ho tonga mahery sy mafy be amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana nitady rano izy. Fa inona no mendry zareo anazy? Inona mendry zareo an Jesosy rehefa nitady rano izy? Meo rano fa mangeta eto izy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsika rehetra mpamaky baiboly inona namena azy? Nefa tsy any ambony latabatra mihinana salady akory izy. Azonareo angamba ny tiako tenena. Fa nahavariana rehefa nle fonina izy dia rano no mivoaka tao fa tsy vinaigre. Ny zavatra tsara rehetra eo amin'ny fiainana zay tokony anao dia tsy ao amin'izay mampangetaentanao fa ao anatinao avoaka. Le rano ny tadiavy nosotrony vinaigre no nomena azy fa rehefa nle fonina izy rano no mivoaka tao. Misy rano tadiaviny zany tsy hainy ivelany fa efa ao anatiny. Fa miandry mpanindrona fotsiny tsondrotry ny roa miteny eto ianao androany. Hay le zavatra tadiavinao ao anatinao fa ianao tsy tonga saina. Avoay le izy, avoay le vokatry ny fanahy, 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 avoay le vokatry ny fanahy. Hitanao mahatonga anao miandry pitié any amin'ny olona. Vokatry ny fanahy avoaka ny olona ny andrasanao. Nefa ianao efa nomena mitovy amin'le olona. Fa zao tsy ampitsindrona mahatonga le tsy mivoaka. So ihany fa misy rodôly fa lefona eto. Zany atao révélation. Hitanao Andriamanitra. Ny tanjoko tsy andrenesanao teny mahafinaritra. Tsy mahafinaritra be zany teny zany. Ao tsara, ay tsara zany angle zany. Tsy mila angle, tsy mila raiso le izy. Vao mivoaka eto dia miaina ohatran'ny kristianina authentique. Hitanareo ela loatra tsika nipetraka eto amin'ny nofo. Kristianina ara-nofo. Tianao ho faritana amin'ny fiadananao eto ambony tany fotsiny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Dia zay mahatonga anao manontany tena foana. Kekeriny moka ay zary Andriamanitra. Misy zavatra mitanga kely ay zany nefa misy mivesatra noho ianao fa tsy mametra-panontaniana satria manapahatan-karana. Ny alalana fa mifanahy ianao ninona hitranga Jesosy na ny lanitra ho manga no fififany. Za tsy ampiova ny fifaliako satria nahoana mananao tompo fa mananao
miova ny fiainako ara-panahy miovany fiainako tompo vao amina tsy anenenako mihitsy nandray tsy naneninao ranandray ho toy izao ny fiainako raha totsy tao amina ozy izy Jesosy androany maraina manan-javatra ho tenenina aminao a tsy zavatra nangatanao a any ivelany de zay mampangetahetanao am'izay hitanao ety ivelany ka ilainao de tsy nataoko hoe eny amin'ny hafa ny hitadiavanao an'izany fa efa misy ao anatinao. Ny olon'Andriamanitra setahetany a de ny ahatonga antsika hiaina sy zotra ao amin'ny sitrapony fotsiny. Omeo amin'ny fomba tsotra zay tadiaviny mba hahatonga anao tsy sasatra hitady zay tadiavinao. Problème amin'Andriamanitra zavatra tsotra ny takiny fa ianao tsy manaiky. Ianao indray nitady commandant an'Andriamanitra amin'izay zavatra ndrasanao nefa efa nataony ao anatinao. Mbola tsy hitanao fotsiny le izy fa efa any le izy. Ho Jesosy androany io mampanahinao io de za no Andriamanitra ny fahafenona. Fa ny amin'ny fanekenao fotsiny ampanginany fanahinao de zao no tiako atao aminao mandehana amin'ny fahitsiana eo anatrehako. I Abrahama mandehana amin'ny fahitsiana eo anatrehako. Tsy Andriamanitra miverina de ny lelalela be any Abrahama tena tsy akako mihitsy tena 10 taona veranga de tsy mifampiresaka mihitsy. Vidéo prière nakaiza tsisy an'izany. Tsy hoe mivonto fo Andriamanitra vao nahitany Abrahama de namoaka ny alahelo nandritra ny 13 taona niodinany. Fa tonga Andriamanitra ny teny tamin'ny nediny izy. I Abrahama mandehana amin'ny fahitsiana eo anatrehako. Hitanareo? Vao misokatra amin'ny vavan'Andriamanitra tsy hoe kory ela loatra nanginanao zay fa tahiko amin'izay ianao fa ananjanaka Sara. Mandana amin'ny fahitsiana aloha vao miresaka. Zany Andriamanitra zany fomba ny voatonga izy de manitsy aloha. Zany fitahina tsy ny aloha avy amin'ny fanitsiny zany tsy avy aminy zany. Mety avy amin'ny l'autre zany. Tsy fitahina ny fiantsonany zany. Takalom-panahy. Aoka ifanaraka foana ny fiovam-piainana sy fiovam-po, fiovam-panahy amin'ny zavatra rehetra hitranga eo amin'ny fiainanao. Hitanao a manokana Andriamanitra. De hiteny Tompo hoe anaka aoka ianao anaiky ny fitondrako. Tsangano eo amin'ny toerana misy ianao. Afofainy amin'ny lanitra ny tanao de misaora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka Jesosy androany. Sotranao zany amin'ny teny fiainana androany, ny teny mpanitsina. Mampijoro anay, mampandeha anay. Mahatonga anay hitoetra atoko foana eo amin'ny planinao sy ny programanao. Sotra fa tia anay loatra ianao. Maminay ny miaraka aminao. Tianay ny eo akaikinao. Sotra Tompo. Fa hitanay ny lalatsara ka izoranay. Azonay ny famonjena ka ho tananay. Aza velo ho atao ambolombolo ny karazam-pampianarana mahafinaritra ny sofinay zay. Fa hijoro mandrakariva amin'ny teny mpahamarinana andehananay amin'ny sitraponao. Sotra Tompo satria masina ianao. Mendrika ianao tsara ianao. Sady mpanao ny tsara mandrakizay. Milanao ny fiainanay. Milanao ny momba anay ray manontolo. Milanao ny ao anatinay. Aza vela izy tontolo Andriamanitra. Atonga anay ho tafasaraka tanteraka aminao. Fa ho fiaingorana tsy misy fiketrona an'izay. Amin'ny fotoana iverenanao. Satria fantatro Andriamanitra. Fa tianao zay teny hifakahita aminao amin'ny fotoana iverenanao sy ampakaranao anay ho any aminao. Ary tsy tianao diso adresy zay. Fa maly ny fitiavanao satria efa nidiny ianao nanaitra anay. Ary mandrakandroany manitsy ny toetra tsy mety rehetra ianao. Mba hatateraka n'le fiombonana tsara hampahazoaina ny programanao eo amin'ny fiainanay. Sotra Tompo zany fitiavana zany mbola mampitsoro anay satria raha tsy nitehirizinao ny fiainanay de tsy toy izao zahay. De oka ny tsiray avy zay tonga eto androany isitraka sy ainja ny fahatsaran'izany. Ho lavitry ny fahalotom-piainana, ho lavitry ny faharatsy-piainana, ho lavitry ny tsy fahamendrena sy ny fiainana tsy fahamendrena rehetra, ho lavitry ireo karazana
faharatsiana maro samihafa araka ireo teny rehetra zay efa nambaranao taminay fa tianao mba andehananay sy izoranay indray amazanaka ao anay. Sotra fa fahamarinanao mandehandeha zay. Sotra fa raha ny safidinay no andeha ny amin'ny ota ny zanak'Andriamanitra sady tsy tia otany tsy mahay manota ozy izy ny jauna voalohany. Noho izany tsy kinga noto zay amin'izay programa rehetra ao anaty fa teny hitandrina ny lalanay tsy hoe mahalala fotsiny ny zavatra tianao sy ny tsy tianao fa olona manaiky sy makatoa andeha amin'ny lalanao satria na ny devoly azy dia manaiky hiaisitra eo amin'ny fiainan'ny olona zay manaiky an'Andriamanitra maneke an'Andriamanitra aloha dia toeriny devoly fandositra anareo izy. Makasitraka tombo androany maraina ao anatin'ny sekoly mpamahana olana mivany olana satria fantatry f'Andriamanitra ny vahaolana ianao. Ary androany satria mampanaiky ny fonay manontolo zay ny sitraponao ninona tontolo rehetra sakana tiany satana amin'ny tenanay na amin'ny lina ny fifatohanay tseo aminao dia ravana sompitena tsy anaketsana pahifany zay. Zany zavatra zany androany maraina ompiten'Andriamanitra hiaisitra eo amin'ny fiainanao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fisokafany anjara voatendry reo fahatsarana anatin'ny programa mpikasanao amin'ity taon'ity anay dia tanteraka zany. Tsy ho diso zay ny planinao sy ny programa pampandrosoana avy aminao satria napa-kevitra zay tsy ametraka anao ela loatra andany fotoana eo ampanefenana intsony. Manaiky Andriamanitra ny teny mpamarinina androany fa reo zavatra rehetra mitambatra ka vomany apelatananao tsisy azo nizaniza sakanina tsy hoe ny apelatanany tsy raha avy zay tonga eto. Raiso ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny anjara-panasitrananao, ny anjara-panafahananao, ny anjara-pamonjenanao, ny anjara-pijoroanao eo amin'ilay fahatsarana tonga amin'ny fiainanao andeharaka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny planiny. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ambarako sy tononoko fa reo fahavaly fitsosina mitambatra mitady anakana amin'ny fiainanao lala tokana amin'ny ota nidirany teo anatrenao fa androany maraina lalana fito mivoahany hiala eo amin'ny vavahady fiainanao amin'izay. Miala amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Miala amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tononoko ny fanasitranana feno androany maraina. Le fahagagana mikasika anao amin'izay eo amin'ny asa mandraranao, eo amin'ny fiainam-piankonanao, amin'izay zavatra rehetra tanterahanao. Tononoko fampahitapity avy amin'Andriamanitra sady Andriamanitra namonjy ny fananao izy amonjy ny aminao na ny ainao amonjy ny nofonao io ihany koa na iza contrat rehetra zay tokony ataonao isokatra ny lalan'izany. Ninona tanterahanao aso ny fiainanao sy ny fiainam-piankonanao dia omen'Andriamanitra anao zany satria mibebaka marina ianao ary mijoro tahaka ny Zakaiosy tsy ho ritra zany ny ao atokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fahasalamanao anaty fahafenona ao amin'ny fiainanao. Mahita androany miteny amiko Andriamanitra tena misy olona hony eto tao anatin'ity tenitenao tena tapa-kevitra ny anapaka ny connexion tsy izy rehetra. Misy olona hony ao tena zay ny ao anatin'ny fony ho an'izay olona zay ty tenite aza atao Andriamanitra tsony ny Andriamanitra, aza atao Andriamanitra tsony ny Andriamanitra raha tsy haino sy hamaly ianao izy satria nahoana nomenao lalana izy, nomenao lalana izy. Izy eny mitady lalana fiainao fotsiny mamefy ary tady io fa Andriamanitra sy ny ota tsy afaka araka zany. Rehefa tapa-kevitra ianao anapaka ny connexion tsy izy sokatra ny lalana hidiran'Andriamanitra hitondra ny fiainanao any amin'ilay tena izy amin'izay. Misy an'izay olon'izay eto. Amen. Matombo teny ny fanamasina misy an'izay olon'izay eto. Ary izay olon'izay no anton'ity fivoriana ity. Raha ty fivoriana ity androany izay olon'izay ny tena anton'ny fivoriana androany izay olona raha izay. Aza mifampijerijery amin'ilay manodidina fa mba tokony ianao ilay izy. Alleloia. Ho tahin'Andriamanitra manokana ianao. Mazotoerana vetivety ary anao fanatritsika eo an'ny tompo anty ametraka tsotrany. Tianareo ve o? Halleluja. Halleluja. Jesu mino anao. Wow. Anao manoto. Luau ny antony velomako sy ny antony rako dia ianao Jesu mino ana. Irany Abrahama ane zany taorinan'le fiodinany eo wow anao manoto luau
ny antony velomako sy ny antony rako de ianao ty hafa mafy an'Andriamanitra. Fantatrareo tsy mivoaka le rano raha tsy tsindrona, tsy comprimena moka an'le rano, tsy doliprane na voltaren. Halleluja. Fa voaka ny rano rehefa mafy ny tsindrona. Amen. Le rano ny tadiavina navoaka, hafa niditra fa hafa ny navoaka. Ohatr'izay koa ny zavatra mitranga eto androany maraina, hafa ianao niditra teto, folokafy ianao voaka eo. Amen sa tsy amen? Amen. Ianao manomboka androany vao maheno amin'izay hoe misy fitaom-pivavahana, akaiky Jesosy omboariko ny programako. Rehefa tena hoe tsy afaka mihitsy dia hafa izay. Fa raha mbola misy fotoana hafana atongavana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, raha tianao ny tombo, tongava foana amin'ny fotoana rehetra. Tsy possible mihitsy ny fiovanao raha tsy mihaino an'Andriamanitra ianao. Ka izay ny any amin'ny FB tsy mitovy reto le direct, atsangany ny tanan'olona le direct hafa mihitsy. Dia tongava ary. Tongava eto amin'le direct mba azony direct. Amen. Halleluja. Ny any ambadika any efa fao direct. Hitantsika Andriamanitra. Hotahin'ny tompo mitsangana amin'ny toerana misy anao fa nitsodrananao amin'ny anaran'ny tompo ahako. Hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra amin'ny maty izao. Fahasoavan'Andriamanitra amin'ny maty izao anareo. Amen. Veloma tompoko.